antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'izao fandarana manokana iarahantsika izao. Ny tenin'Andriamanitra miraisitsika izay tsy inona fa efa mifandray tamin'izay efa nizarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha ihany momba ny fahafantarana an'Andriamanitra. Ny Lioka 9:1-2 ka hatramin'ny 5:20 dia tantara anankiray momba ny Jesosy sy ny mpianatra rehefa niondrana tsambokely fantatritsika loatra zany ary nandeha niampita tamina lakana. Teny an-dalana izy ireo dia tratrana tafio-drivotra mahery vaika ary ny 7:20 moa dia milaza hoe ary noho nandeha ny sambokely dia ahazon'ny torimaso Jesosy ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo ary saika nahita loza izy ireo ary nanantona izy dia nanoa azy ka nanao hoe tompoko maty zahay. Dia nitsangany Jesosy no teneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano. Ahoana tsara no teneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano ary dia nitsahatra zany ka tonga tony tsara ny andro. Ny 5:20 izay tena andraisantsika lesona androany dia hoy izy taminy hoe aiza ny finoanareo ary natahotra izy ireo sady gaga ny resaka hoe iza mo ity, iza mo ity. Ry havana, ny tena fototry ny olan'ny mpianatra Jesosy reo, olona niaraka tamin'i Jesosy reo aman-taonany, olona nifanerasera tamin'ny tompo reo, fa ity ny tena olana tsy mbola resaka sambo hoe raha sambo kely no itsika dia normal antsika raha misy tafiotra ohatr'izao mitranga. Fa raha mba sambo lehibehibe zao, raha mba tena hoe le sambo fitondrana fandehanana amin'ny croisière reny mety tsy naninona ntsika menakavy, fa satria ty sambo kely dia olana be tsy any amin'le resaka sambo raha tsorina, tsy any amin'le moyen nananan'izy ireo ny olana, tsy le hoe manana inona ntsika aloha hoentina manatrika an'ity olana ity, fa raha goavagoavana ny zavatra ananantsika sy azo antoka fa tafavoaka tsika. Fa raha ohatra sambo kely, zavatra kely dia tsy tafavoaka tsika. Tsy mbola tany ny tena fototry ny olana tompoko, tsy any amin'le moyen nananana, tsy mbola any amin'ny hoe tafiotra malefadefaka ve sa tafiotra tena mifofofofo mafy, tsy tany ny olana mpianatra ka. Fa na tafiotra malefaka io na tafiotra mafy, rehefa tsy manana vahaolana tompoko dia miara rendrika ohatran'ny olona rehetra ihany. Fantatrao ny fototry ny olana ny mpianatra azafady, tsy mbola hoe niaraka tamin'izy ireo akory ary ve Jesosy sa tsia, satria tsika rehetra mahafantatra fa tao anaty sambo kely ny tompo. Ny olona ny mpianatra tsy mbola hoe ao amin'ny sambo kely ve ny tompo sa tsy ao anatiny, fa ny fototry ny olona ny mpianatra tsy fantany hoe izy ty miaraka aminy ty. Nasaina niditra tao amin'ny sambo ihany ny tompo, fa haikay tsy fantatra zareo izy ty tompo entiny miaraka aminy ty. Enoy tsara ty famarinany ty. Na 30 taona ny vavahany ianao, na mivavaka isan'andro ianao, na mifadian'ny isan'andro tsika, ka tsy fantatry tsika ny Andriamanitra miaraka amintsika. Tena mifona aminao hiara ho safotra amin'izao fiainan'izao ihany ny olona tsy hisasy ianao. Raha tsy fantatra hoe iza ilay Andriamanitra nampidiriko teo amin'ny fiainako, dia hiara ho safotra ny olana ohatry ny olona rehetra ihany, ho safotra ny hiasa ny tahotra sy ny vavan'ny olona sy ny resaka mandeha ohatry ny olona rehetra ihany. Mitovy amin'ny tsisy Andriamanitra ihany eny reto mpianatra reto, tena mifona aminao tao amin'ilay sambo Andriamanitra, fa mitovy amin'ny tsisy Andriamanitra ihany le mpianatra. Satria ahoana? Satria nieritreretiny hoe tsy manana fahefana amin'izany ilay Andriamanitra ivavahany. Ry havana, ny tsy fahafantarana anao hoe izy Andriamanitra dia tsy maintsy hiteraka olana. Na manana sambo goavana ianao, na manana moyen rehetrarehetra ianao anatrehana olana,
na manana fahaizana ianao amin'ny toeram-piasana anankiray tena ao anatinao fahaizana rehetra ka tsy fantatrao hoe iza lay andriamanitra nametraka ao eo amin'ny toeram-piasana io, iza lay andriamanitra mombanao eo amin'io fandrarana ataonao io, iza lay andriamanitra miaraka aminao ao anatin'ny ady atrehanao io, dia milaza aminao a isafoaka ohatra ny tafiotra ihantsika, ikorotanao ohatra ny rivotra doatra ny tafiotra ihany zasy ianao, korotana ambony ambany verisaina ohatry ny olona rehetra ihany, anefa manan'andriamanitra ry havana niaraka tamin'i Jesosy ihany reto mpianatra reto fa tsy fantany hoe iza mariny Jesosy, niaraka tamin'i Jesosy ihany reto mpianatra reto fa tsy fantany hoe inona ny fahefanana na ny tompo, ampitsahatra sy ampangina situation anankiray, andamina zavatra anankiray, amerina milony ny situation anankiray, niaraka tamin'Andriamanitra ihany reto mpianatra reto fa tsy fantany hoe inona de quoi Jésus est capable, tsy fantany hoe atraizany fahefanana nan Jesosy, tsy fantany hoe Andriamanitra na hoe Jesosy dia mitazona ny teniny nomeny hatramin'ny farany, hoe rehefa miteny Jesosy tompo anepititsika dia anepititsika, ny akoatran'izay anjarany, fa rehefa miteny izy hoe enepititsika dia tadidio fa tsy maintsy enepita ny anaranao. Dieu tient toujours parole. Andriamanitra dia mitana ny teniny nomeny, nisy promesse nomen'Andriamanitra ve nanaraka anao nanomboka fandrarana ianao dia nisy promesse nomen'Andriamanitra fa tsy maintsy tafavoaka ny fandrarana ataonao, zay olana mandalao tenatena ny tompoko anjaran'Andriamanitra mampitsahatra an'izany, fa ny zavatra azoko antoka rehefa izy no miteny fa tsy maintsy tafavoaka ianao dia tsy maintsy tafavoaka ianao, rehefa izy no miteny fa tsy maintsy mifara amin'ny lehibe fahalehibiazana ny fiainanao dia tsy maintsy mifara amin'ny fahalehibiazana ianao, rehefa izy no miteny fa kely ny andohanao, zay ny andohanao tsy olana fa ny fiafaranao efa fantatra fa ho lehibe indrindra dia tsy maintsy izay ny hafaranao. Dieu tient toujours parole. Fa saingy izao tsy fantatra ny mpianatra izay dia ny safotofoto niaraka tamin'ny tafio-drivotra tena ny mpianatra noho ny tsy fahatakarana, noho ny tsy fahalalana hoe tena jereo efa tapitra le tafiotra vao nanontany hoe fa izy ty ohatrany dia hiteny hoe tena tsy fantatra tsika ty Andriamanitra ty, tena tsy haitsika ty. Ry havana, tiava mamaky baiboly, tiava mahafantatra momba an'Andriamanitra, tiava mihaino toroteny, tsy hafantatra an'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra sy ny teniny dia zay indrindra. Tsy hafantatra an'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy mifanerasera amin'Andriamanitra, tsy hafantatra an'Andriamanitra mihitsy zasy ianao raha tsy mianatra matoky an'Andriamanitra, raha tsy mianatra mifikitra amin'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra mitranga. Sao dia mba anisan'ny kristianina manontany koa zasy ianao hoe fa izy ty ry havana, rehefa fantatrao Andriamanitra dia tadidio fa hanomboka tsika kirotana ohatry ny mpianatra tsontsika, misy zavatra mitranga kely, misy zavatra retely dia iny fa misamboaravoara ny foko, misamboaravoara ny saiko, misamboaravoara ny fahatsapako, na ny hery entina mivavaka raha misamboaravoara, mikorotana tanteraka tsy mahavita mifandray amin'Andriamanitra intsony. Ry havana, tovy amin'izany tsisy valaka ne fototry ny olana ny kristianina sy ny olombelona rehetra ny tena marina dia tsy mbola hoe ohatry ny ahoana ny habean'ny olana atrehantsika, tsy mbola hoe ohatry ny ahoana ny habetsaky ny eo an-tanana, ohatry ny ahoana ny moyen entina miatrika ny ady, fa ny tsika matetika miankina amin'izany na ny finoantsika, na ny fahatsapantsika, na ny fandraisan-daharitsika, fa ny fototry ny olana atsika dia tsy fantatritsika hoe iza ilay miaraka amintsika. Mitovy mihitsy ny eno tsara amaranantsika azady, mitovy mihitsy ny ataoko hoe ny kahany apôstôly sy Davida, samy nanatrika olana mampatahotra, samy nanatrika olana goavana,
na i davida na ny apôstôly, fa ny apôstôly tsy nafantatra an' jesosy dia nikorotana. Fa i davida rehefa natrika ny goliata dia ozy izy hoe za manatona anao amin'ny anarany andriamanitra, dia nitany sainy amin'izay hoe iza le andriamanitra ivavahany. Dia normal raha lamina be izy na ohatry ny ahoana na be amin'ny fahavalo na ohatry ny ahoana. Tadidio fa ny fahavalo dia hitovy, fa noentina manatrika azy ny mety tsy hitovy. Ny tsy ampitovy azy rehefa fantatrao andriamanitra ivavahanao, milamina ianao, mahita tory ianao, tsy miasa tsy fotsy volo amin'ny fiainana ianao, tsy mikarainkoraikona ny fononao, tsy voan'ny tension miakamidina andro manalina zany ianao, fa mitsahatra be ianao. Rehefa tsy fantatritsika na dia mivavaka ary tsika na dia mampiditra ny tompo ampontsika ary tsika ka tsy fantatritsika akory izy, tena milaza amintsika ohatry ny olona rehetra ihantsika. Samy nanatrika zavatra goavana, samy nanatrika situation mety hahafaty davida sy ny apôstôly, fa tsy mitovy ny fahatakarana momba izay niaraka taminy. Ny mpianatra napiditra an' jesosy tao an-tsambo tsy nafantatra hoe iza le netiny, mitovy amin'ny tsy mitondra nininona ihany. Fa davida kosa nanatrika ny goliata niaraka tamin'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra, dia fantatrao ny toy an-tantara. Mitsodrano anao sahady amin'izao famarana an'izao, tsy maintsy mitsahatra ny tafiotra, tsy maintsy tafita eny ampita ianao, fa tsy miankina amin'andriamanitra le izy, fa miankina aminao sisa. Fa andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nomeny, fa rehefa miteny izy hoe eny ampita ianao, tafita ianao dia tafita ianao. Fa anjarako sy anjaranao sisany hoe hianatra fantatra an'andriamanitra ve, hianatra toky an'andriamanitra ve, hianatra tena hiantehatra amin'andriamanitra ve sa hiantehatra amin'ny sambo, ny abean'ny sambo sy ny abean'ny moyen ananatsika. Hotahina manokana ny ianao vavatsika, tompo ao misaotra anao zay. Mino aho fa natao anatin'izay teboka zay ary mba misy teboka anankiray voarainay, dia ny hanomboka hafantatra anao, hanomboka hatoky anao, hanomboka hametraka fanantenana sy finoana aminao, hanomboka hiantehatra zato isan-jato aminao, hanomboka tsy hijery afa-tsy ianao. Fa mino zay fa ombadika zany rehetrarehetra zany, andriamanitra mahatafita ianao, andriamanitra mahatafitatra amin'ny farany ianao, na ao anatin'inona na ao anatin'inona lalovany tsirairay avy. Rehefa miteny ianao hoe eny ampita izy dia mitsodrano aho, tsy maintsy tafita izy, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Samy ho tahin'Andriamanitra misaotra antsika rehetra tompoko.